nisy fotoanana nenjehana teo dia ohatran'ny sotran'Andriamanitra tonga amin'ity fotoana ity ka dia amin'ity hariva ity isika dia mangataka ny ray aman-dreny Razafitra be Josefa hanokatra ny fotoana amin'ny bavaka. Patranao zay Andriamanitra no tehinao anay melo ity fotoana manokana ity azonay miaino ny taridalana momba ny fahasalamana tianao ny ahasambatra anay salaman'ny zavatra rehetra ka noho izany miangavy anao zay mba hanome hery azonao manaraka ny torolalina mety mahasoa anay. Afa-tsy dia mbola menao fotoana zay andinika ny teninao ahafantaranay ny tena fahamarina voambara ao amin'ny Baiboly. Fantatray fa ny zahatra ny anaranay dia isan'ny zavatra sarotra satria ny biby mampatahotra olombelona indrindra dia ny fahafatesana. Kanefa ny Baiboly dia manambara ny zava-misy ny tena izy marina. Ka noho izany amin'ny mampitaridalina tsy mety diso ny Baiboly dia fanainao masina mba taridalana hanazava ny sainay azonay mahatakatra sy mandray ny fahamarina zay tianao ambara. Ka ianao no manokana amin'ny teny rehetra taridalana azy hampazava ny saina amin'ny tena zava-misy voambaran'ny teninao. Ianao koa ny tamin'ny-panomponao izay andahatra izany fitenenana izany, meo azy ny lelan'ny efa mahay, meo azy ny fanainao masina mba azo manambara ny hafatrao araka ny tokony izy amin'ny fahamarinana ilainao azy ka dia tena ho fitondra ny hafatrao tokoa izany mpanomponao izany. Dia mamorafo aminay tsirairay avy, mamelany elokay noho ny amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Amen. Dia misaotra ny ray aman-dreny sika amin'ny vavaka izay natao kirazaiko taminao teo dia soana an'Andriamanitra. Misy fandaminana kely ataoko eto fa miangavy raha afaka manao famitenana fohy pasteur Paul Ratsara ny amin'ny zavatra lasa dia aorianan'izay dia hiditra amin'ny fahasalamana isika. Zavatra horesahana amin'ity takariva ity dia momba ny amin'ny aretina mahazo ny lamosina na ny ataontsika hoe ny back pain na ny douleur à lombaire. Mihina fa maro amintsika mety mahazo n'izany dia raha afaka manao famitenana fohy pasteur Paul Ratsara mandra-pimakomana kely eo amin'ny fandaminana eto. Ay, eny ary dia faly miarahaba antsika rehetra indray tratran'ity fotoana ity ry Andriamanitra ny fiadanana ny omba antsika mianakavy ka ny fotoana izay arahantsika eto dia fotoana hitondra hery sy fahazavana tokoa ho antsika tsiraray avy. Tamin'ny tapabolany androany dia nandinika isika ny amin'ny maty, izany hoe makaiza moa ny maty, ahoana ny amin'ny maty. Ry ny zavatra izay dinitsika tamin'izay fotoana izay dia ny hoe ny maty izany dia matory. Matory ny maty ary mbola miandry ny fitsanganana amin'ny maty ireo izay nodimandry amin'izao fotoana izao. Misy moa ireo izay maty ao amin'ny tompo dia hitsangana tokoa izy ireo, hitsangana ho amin'ny fiainana mandrakizay fa mampalahelo. Fa ireo izay maty kosa teo amin'ny tsy fanarahana an'Andriamanitra dia hitsangana ihany izy amin'ny fitsanganana faharoa fa hitsangana ho faty mandrakizay. Ny Baiboly zany dia manambara amintsika raha mandinika andininy anankiray fotsiny isika ao amin'ny mpitoroteny toko fahasivy. Io angamba no mahafintina azy amin'ny mpitoroteny toko fahasivy ary ny andininy fahadimy. Mpitoroteny toko fahasivy ary ny andininy fahadimy
no vakitsika amin'ny anaran'ny tompo izay mamitina ny fampianarana izay efa nidinitsika tamin'ny tapabolany Androany. Zao no voalaza eto indininy fahadimy. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona, ary tsy manana valim-potoa izy fa adino ny fahatsapana azy. Zany hoe zany ny maty araky ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia tsy mahalala na inona inona, fa ny andrasany dia ny amin'ilay fitsanganana amin'ny maty, ary zany ny fanantenana lehibe izay ananantsika dia ny eo amin'ny Tesalonianina voalohany toko 4, ary raisitsika ny amin'ny hoe fitsanganana amin'ny maty, inona moa ny zavatra mitranga amin'izay fotoana izay. Raisitsika indray zany izay voalaza amin'ny Tesalonianina voalohany toko 4 ary ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 8 dia mino fa efa vonona ny Dr. Bell dia vakitsika zany izay eto fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay modimandry mba tsy halalovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana, fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa ny tondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'ny Jesosy iaraka aminy. Fa izao no lazainay amin'ny anaran'ny lazainay aminareo amin'ny tenin'ny tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory, fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, dia zay io lay fanambarana ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Dia isy zany ny fitsanganana amin'ny maty, ireo izay maty ao amin'ny Kristy, ary amin'izay no andraisana ny valisoa, ary amin'izay no andraisana ilay satroboninahitra mbola miandry an'io fitsanganana amin'ny maty io zany isika vao mandray an'izany satroboninahitra vao afaka miaina mandritra ny mandrakizay. Koa dia zay zany ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra raha bangona na fitinina amin'ny teny Raimbafa. Eto. Saotra betsaka Pasteur Paul Ratsara amin'ny fampitinana ny zavatra azoko raisina dia ny hoe ny fahafatesana dia tsy fiafaran-javatra, fa mbola ho avy ny maraina vaovao isy ny fahasalamana sy ny onan'ny olona rehetra. Zay zavatra zay ilay hoe Kristy tsy mandao amin'ny sarotra. Aoka atsika tsy diso fanantenana ny amin'ny fahafatesana, ho avy ny maraina vaovao. Amin'ity takariva ity dia asa hitanareo ity zavatra ity. Tia misy modèle momba ny amin'ny ataontsika hoe lamosina. Aminato fotoana fohy dia ambarako vitsivitsy eto ny momba ny amin'ny lamosina, mety asiana fotoana anankiray ngamba aorianao fa zao. Lamositsika dia misy ataontsika hoe any amin'ny tenda, ny cervical zany misy vertèbre eo amin'ny 7 eo, dia ny thoracika misy 12, dia ny lombar na ny lombaire na ny lamosina dia misy eo amin'ny 5. Ny ato amin'ny fototra ny ato ambany indrindra eto dia misy any hoe ny amin'ny taolana izay ataontsika hoe sacrum dia hitantsika eo. Raha mijery ny amin'ny lamosina isika, ny eto amin'ny eto aloha dia ahitantsika ilay ataontsika hoe corps vertébral zany io zany ilay taolana boribory izay ohatran'ny karazana toy-vakana bararata. Eo amin'ny lamosina dia misy ilay ataontsika hoe racine na root na fakany izay misy karazana nerf zany eo mivoaka eo arakaraky ny lehibeany. Dia aorinan'io dia misy ny ataontsika hoe facette na ny aty ambadika misy ny taolana spinous process na ny ataontsika hoe facette ny anarany. Ka ny lamosina na ny ataontsika hoe ty taolan-damosina ity dia misy eo ampovoany ataontsika hoe disque. Io disque io dia
feno sy mahafinaritra tsy misy lavadavaka fa milamina tsara ao anatin'io disque io de misy karazana zavatra boribory natao hoe annulus ao anatiny ao. Amin'ny fahatanorana izy io dia ny haviny dia ara-dalàna ary tsy misy okianina fa rehefa miha lehibe sika dia miha fisaka izy io ary tsy mihevitrevitra araka ny tokony izy. Araka ny fahalebiazana zany dia miha kely le disque io miha fisaka ary rehefa miha fisaka io disque io dia miha manatona tsikelikely reto karazana joint na joint atao aoriana reto dia maninona izy ireo mifanatona tsikelikely ary rehefa mifanatona izy ireo dia lasa misy artrite amin'ity faritra eto amin'ny fihaonany ity. De ato amin'ilay lavaka kely ndraiky io dia metimetery. Ny fanontaniana dia hoe aiza ho aiza ny amin'ny hoe areti-damosina. Raha vao miteny manko tsika hoe areti-damosina hoe marary lamosina dia zavatra re mandrakariva dia marary lamosina dia zavatra anankiray ihany io areti-damosina io. Ny areti-damosina dia tsy zavatra anankiray fa misy karazana structure betsaka ao amin'ny lamosina ao izay mety ho marary. Ary arak'izay karazana structure ao amin'ny lamosina izay ny ahafahana mitsabo azy. Ka raha ohatra isika ka milaza manao hoe diska ve ny marary. Ny diska dia karazana mety manaintaina tahaka nify ihany izy io, misy nera ao dia mety manaintaina. Fa azo sokajiana amin'ny hoe ny aretina lamosina ho an'ny tanora, ny aretina lamosina ho an'ny lehibe ary ny aretin'ny lamosina ho an'ny ankizy. Ny aretin'ny lamosina ho an'ny tanora matetika dia raha mbola misy ara-dalàna reto diska reto dia resaka matetika lamosina marary lamosina avy amin'ny alalan'ny diska. Ireo diska ireo dia misy nera ao ary raha vao manomboka miha kika sy miha manary zany le diska io dia misy inflammation ao. Di inflammation iny manelingelina ny muscle sy rehetrarehetra manodidina io lamosina io ary miteraka karazana zavatra dol na zavatra mavesabesatra na zavatra manaintaina ao amin'ny lamosina ao. Fa ny diska raha ohatra diska fotsiny marary dia ny aretina dia mijanona eo amin'ny lamosina eo. Tsy misy aretina izay mitarika makany amin'ny fe ary tsy misy aretina, tsy misy fanaintainana izay mitarika ao ambany lohalika. Zay zany ny diska. Ny aretina avy amin'ny diska dia aretina fanaintainana izay mijanona fotsiny eto amin'ny lamosina fa tsy mitarika makany amin'ny fe na any ambany lohalika. Raha ohatra ka misy fanaintainana mahazo ny nera izay mivoaka amin'reto lavadavaka madinika reto ny aretina mahazo ny nera dia matetika avy amin'ny diska izay manosika an'io nera io ary amin'izay fotoana izay ilay aretina fanaintainana dia tsy mijanona fotsiny eo amin'ny lamosina fa mitatra makany amin'ny fe sy ny randro ary indraindray tonga hatrany amin'ny ratsan-tongotra. Ary zay zany ilay ataontsika hoe douleur radiculaire. Douleur radiculaire. Ilay douleur avy amin'ny diska dia ataontsika hoe douleur d'origine discale. Ka le radiculaire zany rehefa manomboka manao an'izay isika dia fantarina fa tsy mijanona fotsiny eo amin'ilay diska izy fa mahakasika an'ilay nera. Ireo zany mety fahavoazana mahazo tanora. Tanora mety ho voan'izay dia le tanora izay mibata entana mavesatra na niondrika mafy dia misy karazana hernie avy eo amin'ilay diska. Hitantsika amin'ity menamena ity misy hernie avy eo amin'ilay diska ary izay hernie izay manosika an'ity le nera mivoaka eto ity ary mahatonga azy. Araka ny nera voakitika mahatonga hoe aiza. Raha ohatra ka hoe fanaintainana eo amin'ny tapon'ny fe anoloana no mahazo anao dia mety any amin'ny L2, L3 any le izy. Raha ohatra ka any amin'ny lohalika eo anoloan'ny randro dia mety L4, L5. Raha ohatra ka any amin'ny ataontsika hoe kibon-drandro any amin'ny faladiny mahazo dia mety S1. Zay zany ny ahafantarany dokotera manao hoe atoato misy an'ilay nera voakitika amin'ny lamosinao. Raha ohatra zany ka
indraindray mety tsy tena tonga trano le izy fa manaintena fotsiny indraindray mitohy foana le fanaintena makany amin'ny fe de zay ny ahafantarana hoe mety ho lasa lavitra lizy indraindray mety hoe tsindraindray fa mibata entana na manoatra an'izany de marary ny lamosika de makany amin'ny fe indraindray izy tsy tonga any fa amin'ny lamosina fotsiny de arakarany rehefa ohatra ka manaintaina toy izany ny lamosina dia misy an'ilay karazana inflammation lay inflammatoire inflammatory response zay tonga eo amin'ny muscle rehetrarehetra eto de mahatonga reo muscle reo nofo reo aninona anao réaction de enjana sy anao crampe sy anao toy izany de zay reo crampe reny zany dia manelingelina le nerf madinidinika be deabe eto zay mahatonga an'ilay ataontsika hoe crampe miteraka fanaintainana miteraka crampe de crampe miteraka fanaintainana de mivadibadika eo le izy ka zay zany mahatonga an'le hoe tsabona le fanaintainana de afaka ho azy ny crampe de toy izay sy toy izay rehefa manomboka le bebe isika ataontsika hoe 10 taona 1 taona any hoany dia disika atsika zany tsy normal mitovy ahavo amin'ny teo aloha intsony ary rehefa tsy mitovy ahavo amin'ny teo aloha intsony de araka lazaiko teo le faritra aty aoriana la ataontsika hoe postérieur element zany la élément postérieur dia avo ka zay le ataontsika hoe arthrose avo ny arthrose io dia tsy hoe mikatona fotsiny ty lavaka kely ty fa mety izy fanaintainana toy reny voniny arthrose na arthrite amin'ny lohalika eny de voan'izay koa ny lamosina ary rehefa voan'izay ny lamositsika dia mety ho sarotra na mitsangana elaela azy mety ho sarotra ny mandeha fa ao zany misy ataontsika hoe mifanaintainana ary ohatra moa ka hoe facette fotsiny zay zany le ataontsika hoe douleur facétaire facette pain syndrome le izy tsy mahazo nera fa aretina eto amin'ny fionany reto taolan-damosiny reto fotsiny ihany raha toa ka misy mitatra be zay arthrose zay de mety miditra ao anatin'ilay lavaka lehibe ao amin'ny tsokan-damosina ary manohana an'ilay tsokan-damosina amin'izay fotoana zay zany de mety misy lay ataontsika hoe spinal stenosis na hoe fahakendan'ny tsokan-damosina de amin'izay fotoana zay de raha ohatra ka mandeha le olona de tsy afaka mandeha ela fa mila seza hipetrahana satria sepotra le lamosina le tsokan-damosina rehefa sepotra le tsokan-damosina de ny fomba ahafahany miaina de tsy maintsy karazana hitatsika rehefa me lehibe ny olona de miondrika satria amin'izay fotoana zay de misokatra lay elanelana rehefa elabe zany de misokatra le elanelana fa raha ohatra ka mitsangana izy de mikatotra le elanelana fa zao zany misokatra le elanelana de afaka miaina le ataontsika hoe le taolan-damosina sy lay tsokan-damosina ka reo zany karazana mety aretina mety mahazo lamosina ny aretina anankiray koa ato amin'ny ato ambany de ty le hoe sacroiliac joint zany joint sacroiliac eo dia indraindray izy io zany ty anisan'ny karazana fionan'ny taolana zay lehibe indrindra mivatana ary manaintaina tanteraka nefa olona lehibe de voan'izay zavatra zay ohatra reny arthrose any amin'ny lohalika any amin'ny randro any amin'ny lohalika reny de mety voko izy io zany dia ataon'ny olona koa hoe von'ny sciatique mandranay mitovitovy amin'ny sciatique ny fanaintainana aminy fa hafa zany zay zany ahafantarany hoe ahafahana mitsabo ny tena aretina de mila fantarina inona marina moa le aretina mahazo satria raha ohatra ka hoe ato amin'ity no marary nefa mena tsindrona aty amin'ny epidural de mety tsy mahasitra anazy ho jerentsika zany ny hoe reo ny aretina ahoana ny fitsaboana azy ny fomba fitsaboana zany anisan'ny anankiray tsara de ny fiarovana ny indraindray mety milaza hoe inona moa no miazona ny taolana ve miazona ny nofo sa ny nofo miazona ny taolana raha ny tena marina de ty taolana ty tsy afaka mandehandeha mahatonga ty hijaridina de misy reo nofo be deabe miazona azy noho zany reo nofo reo mihitsy ny tena mila atanjahantsika misy nofo zay mampitohy ty vanitaolana anakoho ty
reto anakireto de misy nofo mampitohy vanimpotoana anankevatra, misy nofo mampitohy vanimpotoana anankenina, misy nofo mampitohy azy rehetrarehetra mitambatra ka arakaraky mahakaiky reto vanimpotoana reto malalina le nofo. Noho zany ny nofo zay tena mila ataontsika hoe atanjahana mafy indrindra de le nofo zay any akaiky ny taolan-damosina indrindra, lay mampitohy vanimpotoana anakiroa fotsiny ihany. Ary zay mety mahatonga ny olona manao hoe zany zavatra olona manao miasa vatana be lamosiko matanjaka mety matanjaka ny tanantsika sy ny tongotsika fa ny lamosina mety malemy. Noho zany misy karazany exercice atao manokana zany mba hahatonga an'io nofo ao amin'ny lamosina io atanjaka. Ary tsy vitany hoe mandeha tongotra fotsiny fa misy karazana fanatanjahantena zay mila atao isan'andro ampatanjaka an'io nofo io. Ankoatran'izay dia misy koa ny ataontsika hoe raha ohatra ka tery ny elanelana ao amin'ny vanimpotoana inona no anaovana azy. Ny ataoko zany amin'ity takariva ity de ilaza fotsiny hoe manao ahoana moa mahatonga ny lamositsika rary, ary aiza daholo ireo aretina mety mahazo lamosina. Amin'ny fihaonana manaraka de ho asehoko amintsika ireo fitsaboana rehetra mety azo ampiasaina eo amin'ny fitsaboana ny aretina mahazo lamosina sy ny amin'ny tenda. Fa amaranako azy de izao, io lamositsika io de sarobidy de sarobidy, ary indraindray ny tanora de tsy mahatsapa fa misy fiantraikany ao aoriana kely eo ny zavatra mety natao atsirambina tamin'ny fahatanorana. Zahako de nitaingina moto be tamin'izaho tanora, ary tamin'ny Madagasikara de manao reny motocross reny de mitsambikimbikina eto sy eroa. Zao vao tena fantako hoe nivokatra zany satria maninona misy disque zay mipotsaka kely amin'ny aoriana zay hitako mihitsy fa mety fahavoazana tamin'ny andro fahatanorana. Ka mino fa itsika reto koa dia ny ataontsika hoe 90% ny olona de marary lamosina, fa hafa kely indray mandeha isa-taona. Noho zany arakaraky ny taonantsika sy ny zavatra rehetra zay iainantsika dia tsy maintsy voan'ny karazana aretin-damosina isika. Raha ohatra koa isika mbola mandeha sy miaina sy mandeha, misy mety milaza hoe za hipetraka ambony tsy etsiketsika de marary lamosina, za hitandrina loatra de tsy mihetsika mihitsy. Raha toy koa isika tsy mihetsika mihitsy de malemy koa ny nofon-damosina dia azony aretina ihany sika. Noho zany fahalalana onony amin'ny lafy rehetra zany tena zava-dehibe eto. Tiako fitinina zany ny aretin-damosina de mety azo avy amin'ny disque, mety azo avy amin'ny nerf, mety azo avy amin'ny arthrose, mety azo avy amin'ny atao anatin'ny taolam-be ataontsika hoe corde isaka atao ny nerf lehibe zany na ny spinal cord, corde spinale, ary izay dia anisan'ny ireo zany zavatra telo lehibe zay mety mahazo lamosina. Ankoatran'ireo de mety misy le ataontsika hoe segmental dysfunction, hoe ataontsika hoe tsy misy structure de veau fa karazany tsy mirindra tsara lay fiarahan'ny lamosina de mety mahateraka faharariana ihany koa izany. Ankoatran'ireo de mety misy ny lamosina de mety toerana hipetrahan'ny métastase ihany koa. Raha misy olona anankiray von'ny cancer de mety ahitana métastase any amin'ny vertébrale, colonne vertébrale, dia mila jerena zany rehefa lehibebe isika. Ankoatran'ireo de mety misy infection koa zay tonga any amin'ny lamosina, fa ireny tsy de ahitana firy loatra. Fa zay zany tena ombany amin'ny ataontsika hoe aretina mety mahazo lamosina. Mba hahatonga antsika ahomby eo amin'ny fitsaboana de mety fantarina ara-dalàna ny amin'ny hoe ny aretina mahazo lamosina ve mijanona fotsiny amin'ny lamosina, moa ve eto ampovoany, moa ve ato amin'ny sisiny. Ny aretina mahazo eto ampovoany eto de avy amin'ny disque, ny aretina aty amin'ny sisiny de avy amin'ny facette, ary ho an'io lefa lehibebe, ary ny aretina zay midina
makany amin'ny tongotra indrindra fa ambany lohalika dia aretina avy amin'air. Ankoatran'ireo dia misy dia ataontsika hoe plexopathie, fitambarana nerf maromaro avy aty, io fitambarana nerf maromaro io mitambatra dia mitsofoka atao amin'ity lavaka ity, zay ny ataontsika koa atao hoe lombosacral plexopathie, fitambarana nerf maromaro mitambatra dia mety voadona izy reny aty amin'ny groin, aty amin'ny aty akaikin'ny ilany amin'ny kibo aty, ary na mety koa misy mitombo ilay olona anankiray me lehibe me matavy dia mety makitikitiky ireo nerf ireo. Ka anjara zany mijery dokotera mba fantatra marina hoe inona ny mahazo. Fa amin'ny fotoana manaraka zany dia asehoko amintsika ny amin'ny hoe ahoana ny fomba hitsaboana ny douleur discale, ahoana ny fitsaboana ny douleur facétaire, ahoana ny hitsaboana douleur radiculaire, ahoana ny fitsaboana ny sacroiliac joint dysfunction sy ny sisa sy ny sisa. Dia misaotra antsika rehetra. Zao dia hiditra amin'ny famelabelarana ataon'ny pasteur Paul Ratsara isika. Mino fa misy fotoana zay mety ahafahana miaino dia raha misy fanontena manitikitika antsika moa dia alefa saoty ihany dia hojerena zay mety azona mamaly azy. Dia misaotra indrindra pasteur Paul Ratsara any New Zealand, maraina ny alahady zao any, ary ny amin'ny finiavany mbola hizara amintsika ny amin'ny zavatra ara-tsoratra masina. Ty moa dia tsy misy zavatra afa-tsy izay voalaza amin'ny baiboly, ary mino fa isika rehetra dia mahatoky fa baiboly dia tenin'Andriamanitra. Pasteur Paul Ratsara. Misaotra betsaka Dr Bell ny amin'izany fanazavana izany, zava-dehibe tokoa ny afantarana an'ireny zavatra ireny mba azahoana amin'ny soroka an'izany, ary azahoana ihany koa mitsabo raha toa ka efa tratran'izany isika. Ny zavatra mahafinaritra dia ny vatana dia afaka manampy ihany koa amin'ny fitsaboana miaraka amin'izay ataon'ny dokotera. Dia misaotra anao be dia be dokotera amin'ny famelabelarana ny amin'ny fahasalamana, tena mahasoa dia mahasoa tokoa izany rehetrarehetra izany, satria ny tenantsika moa dia tempolon'Andriamanitra ary adiditsika sy tombontsoa antsika eo anatrehan'Andriamanitra ny mikolokolo an'izany. Miarahaba mbola mamerina ny fiarabana antsika rehetra izay manatrika n'izao fotoana izao, mandray anjara amin'ity fotoana androany ity. Maraina tokoa zao ny aty, ary eo am-panaovana mihitsy fivoriana io any Allemagne, fivoriana izay fanofanana nandritran'ny fotoana lavalava, dia ao anatin' zareo zao amin'izao fotoana zao dia hoe mba hivoaka kely aho amin'ny Zoom, fa misy fotoana izay tsy maintsy ataoko any Amerika Avaratra, ka dia mba mialatsiny dia hozy zareo ataovy ary mivavaka ho antsika izy ireo. Rehefa vita ity dia tonga indray miditra ao amin'ny Zoom any Allemagne. Andeha ary isika hanondrika ny lohantsika hivavaka. Ray malala tsara indrindra izay any an-danitro, ankehitriny raha anokatra ny teninao izahay dia mangataka anao mba hanampy anay, mba hahatonga anay hanokatra ihany koa ny fonay sy ny sainay. Ray eo, mitary lalana ianao amin'ity androany ity, ary aseho ianay ao amin'ny teninao ny fahamarinana izay manome anay tokoa ny fahafahana sy ny faherezana, satria ianao dia ilay namana tsy mandao amin'ny sarotra. Koa dia mangataka anao ary izahay mba hanazava ny sainay sy tarika ny fonay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Ry ava-malala, tamin'ny tapabolany androany dia efa nandinika isika nyity lohahevitra lehibe ity, dia ny amin'ny hoe ahoana moa ny amin'ny maty. Ny fandiniana tamin'izay fotoana izay ny raisina tao amin'ny tenin'Andriamanitra dia mahazava zany araky ny voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny maty dia maty,
ary mbola miandry ny fitsanganana amin'ny maty izy ireny. Sasany moa hitsangana ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ny sasany kosa mampalahelo fa hitsangana ho amin'ny fahafatesana mandrakizay. Koa dia tsy misy fisalasalana zany ny amin'ireo ny amin'ny fampianarana momba ny maty ao amin'ny baiboly. Fampianarana manomboka amin'ny voalohany ary amin'ny zay moa ny fianarantsika ny tenin'Andriamanitra dia raisina daholo ireo andininy rehetra rehetra izay mikasika ny lohahevitra anankiray, ampitahainy izy ireo dia ny andininy anankiray dia azavainy ny andininy anankiray dia rehefa dinina daholo sy rehetra rehetra izany dia zay vao misy ny tsoakevitra hoe zao zany ny fampianarana momba ny maty, zao ny fampianarana momba n'izao lohahevitra izao. Koa araky ny fampiasantsika n'izany fomba fianarana ny tenin'Andriamanitra izany ny havana dia hita miharihary fa ny maty dia mbola matory izy ireo amin'izao fotoana izao ary tsy manana fifaneraserana amintsika satria mbola miandry ny fitsanganana amin'ny maty. Ka amin'ity androany ity dia misy an'ireo andininy ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay oatra ny mifanohitra amin'izany ny zavatra petraka aloha zany dia zao ny tenin'Andriamanitra tsy mba mifanohitra na oviana na oviana fa isika fotsiny mila mahafantatra ny fanazavana satria ny baiboly ihany ny manazava ny baiboly. Ary ny mahafinaritra araky ny fanandramana izay hita amin'ny famakafahana ny tenin'Andriamanitra dia ohatra ny to misy andininy to ohatra mifanohitra amin'izay voalaza amin'ny ankapobeny fa rehefa dinina dia zao tsy misy mifanohitra na dia iray azy. Ka misy andininy vitsivitsy izay ohatra ny mifanohitra amin'izay zavatra voalaza izay. Andeha raisitsika aloha ny ao amin'ny testamenta taloha, ao amin'ny Samuel voalohany, ao amin'ny Samuel voalohany toko 7:20. Ao dia ohatra ny misy fampianarana, misy andalanteny to milaza fa afaka miresaka amin'ny maty ihany isika, afaka zany hoe ny maty mbola miresaka ihany. Ka ahoana moa ny anazavana an'izany? Ao amin'ny Samuel voalohany toko 7:20 ary raisitsika ny tantara ny voalaza eto amin'ity andininy amin'ity andalanteny ity. Samuel voalohany toko 7:20. Inona moa no resana eto? Anomboka amin'ny andininy 15. Araky ny hita eto zany hita eo amin'ny andininy 15 ohatra vakintsika amin'ny anaran'ny tompo. Dia hoy Saoly, tery loatra fa miady amiko ny Filistina ary Andriamanitra efa nahafoy ahy ka tsy mamaly teny ahy intsony na ampaminany na aminofy, koa izany no nampalalako anao mba ampalalanao ahy izay nataoko. Kanefa mialohan'izany dia hitatsika ny tantara eto. Eo amin'ny andininy 17 azy dia efa voalaza sahady ary hoy Saoly tamin'ny mpanompony, hitady avo vehivavy manao azy ho tsindrin-javatra aho ka ankanesako any anontaniako aminy. Ary hoy ny mpanompony taminy, indro misy vehivavy manao azy ho tsindrin-javatra ao eo Andora. Dia nanovatarehy Saoly ka nitafy fitafiana hafa dia nandeha izy sy ny olona roalahy nanaraka azy ka tonga tao amin'ny vehivavy no ny alina. Ary hoy izy, masina ianao, manaova fankatoavana ho aho amin'ny zavatra manindry anao ka ampiakaro eto amiko izay hotononiko aminao. Ary hoy raha vehivavy taminy, indro fantatrao izay nataon'ny Saoly dia ny nandroany ny manao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao atsarana hiala amin'ny tany. Ka nahoana ianao no mamandrika ny aiko ahafaty ahy? Ary hoy Saoly ny anina tamin'ny Jehova ka nanao taminy hoe, raha velona koa Jehova dia tsy hisy heloka azo anao amin'izao zavatra izao. Dia hoy raha vehivavy, izary no ampiakariko eto aminao. Ary hoy izy, Samuel no
ampiakaro hoeto amiko. Ary hitandra vehivavy Samuel dia nidradradratra tamin'ny feo mafy izy ka nanao hoe tamin'ny Saoly hoe nahoana no namitakay ianao fa ianao ny Saoly. Ary hoe ny mpanjaka taminy aza matahotra fa inona no hitanao. Ary hoe raha vehivavy tamin'ny Saoly, Andriamanitra miakatra avy amin'ny tany no hitako. Ary hoe izy taminy manao ahoana ny endriny, dia hoy izy lehilahy antitra no miakatra sady mikapoty izy. Ary fantatry Saoly fa Samuel izay, dia niondrika tamin'ny tany izy ka nienkoka. Ary hoy Samuel tamin'ny Saoly, nahoana no korotaninao ka ampiakarinao. Dia hoy Saoly, tery loatra fa miady amiko ny Filistina, ary Andriamanitra efa nafoy ka tsy mamaly teny intsony na mpaminany na amin'ny nofy, koa izany no ampalalako mba ampalalanao izay ataoko. Eto zany araka ny hita eto dia toa ohatrany mifanitra amin'izay fampianarana izay. Fampianarana izay fahitantsika izay zany le hoe ny maty dia tsy afaka mifanerasera amin'ny velona. Ary eto dia ohatrany hoe misy fifanerasanana indray misy amin'ny Saoly sy Samuel. Koa andeha ary hodinitsika io. Araka ny hita hatramin'izay aloha zany dia ny maty dia maty, ary ireo andininy maro izay efa nidinitsika dia tsy afaka mifanerasera amintsika velona intsony izy ireo. Ao amin'ny Deutéronomie aloha, ao amin'ny Deutéronomie toko 17 no jerevantsika. Deutéronomie toko 17 ny andininy 10 ka hatramin'ny andininy 15 dia hitantsika ny toromarika avy amin'Andriamanitra ny amin'izany zavatra zany hoe azo atao ve izany zavatra izany. Izao no voalaza amin'ny andininy 10 ka hatramin'ny andininy 15. Rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitrao ianao, dia aza mianatra anao araka ny fahavetavetana ataon'ireo firenena ireo. Izany hoe zany Maria izay teny izay hoe fahavetavetana. Aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo, na mpanao fankatoavana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody, na manao masim-bava, na manadina na mpanadina amin'ny manao azy ho tsindrin-javatra, na mpanao atsarana, na mpanontany amin'ny maty. Fa fahavetavetana eo masin'i Jehova izay rehetra manao izany zavatra izany. Ary zany fahavetavetana izany no androany Jehova Andriamanitrao azy eo anoloanao. Toy izany, ary aoka ho tanteranao, ary aoka ho tanteraka amin'ny Jehova Andriamanitrao ianao. Fa ireo firenena izay efa oroana ireo dia miaino ny mpanandro sy ny mpanao fankatoavana, fa ianao kosa tsy navelan'i Jehova Andriamanitrao anao izany. Hatreo zany dia ahitana fa tena mazava ny tenin'Andriamanitra hoe fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra izany zavatra izany. Ka ity zavatra nataon'ny Saoly ity zany dia fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Ty le hoe manontany ny maty, ty le hoe manao fankatoavana sy ny sisa, ny tenin'Andriamanitra dia efa milaza an'izany. Andeha indray ho jerevantsika ao amin'ny Isaia toko 7:7. Ao amin'ny Isaia toko 7:7 dia mbola lazaina indray tsika ny amin'ny hoe ahoana moa ny hevitr'Andriamanitra ny amin'izany atao hoe manontany ny maty izany, hoe eken'Andriamanitra ve ty zavatra nataon'ny Saoly ity. Dia izao no voalaza eto amin'ity Isaia toko 7:7, ny andininy 13 sy ny 14. Sasatra noho ny amaroan'ny fisainanao ianao. Aoka hitsangana ankehitriny ireo mpamantatra ny lanitra sy ny mpandinika ny kintana ireo
amonjy ianao dia ireo mpanambara isaky ny tsinambolana zay zavatra ho tonga aminao. Indro fahotaka ny vodivary ireo ho main'ny afo izy ka tsy avonjy ny tenany amin'ny herin'ny lelafo akory. Tsy misy vainafo amindrona na afo hitaniana aza. Zany hoe zany arak' zany voalaza izany dia tena manohitra ity fanao zay voalaza eto ity mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra ary voalaza ny hoe fahavetavetana eo anatren'Andriamanitra izany fanao izany. Izany hoe i Saul zany eto dia tena nanao zavatra zay tena raran'Andriamanitra mihitsy, manao zavatra zay tena fahavetavetana eo anatren'Andriamanitra. Sady izao anie raha miverina any amin'ny Samuel voalohany teo tsika, Samuel voalohany toko 7:20, la efa dinitsika izany hoe le andalateny fototra izay efa dinitsika eto, dia ho hitatsika eo mazava tsara ny amin'ny hoe ao amin'ny Samuel voalohany zany no jerentsika miverina any amin'ilay toko 7:20 isika ry havana, satria tsy maintsy jerevantsika akaiky zany zavatra izany hoe ahoana marina moa zany izy io. Ao amin'ny Samuel voalohany toko 7:20 ny andininy fahenina dia zao ny voalaza eto. Ary Saul dia nanontany tamin'i Jehova, fa Jehova tsy namaly azy na tamin'ny nofy na tamin'ny orima na tamin'ny mpaminany. Zany hoe zany aty amin'ity toko 7:20 ity dia efa mazava fa efa tsy namaly ny Saul Andriamanitra. Efa nandà izy, efa nangataka hevitra tamin'Andriamanitra ny Saul, fa noho ny tsy fankatoavana sy ny fikomiana sy ny fanaovana n'izao zavatra izao dia tsy namaly azy Andriamanitra. Zany hoe efa mazava zany tsy namaly azy Andriamanitra tamin'io, ary zany natonga azy ho any amin'ny ity vehivavy izay manao azy ho tsindrin-javatra ity. Mazava ihany koa araky ny hita eto, voalaza koa mamiditra ao amin'ny andalanteny indray zany tsika, tadio zany zay zavatra zay fa tsy namaly azy Andriamanitra. Ary i Saul koa dia tsy nanaraka ny taridalana avy amin'ny Samuel tamin'ny fahavelony, tsy nanaraka an'izany izy. Dia zao ary izy ary zany hoe izy zao fotsiny asa zany raha ohatra ka fahavetavetana eo anatren'Andriamanitra ny zavatra nataon'ny Saul. Moa ve i Saul, moa ve i Samuel mpaminany andray anjara amin'izany fahavetavetana izany? Raha ny fahafantarana ny tantaran'ny Samuel dia tsy vetivety, tsy mihitsy tamin'ny fahavelony dia tsy mikasikasika an'izany, tsy manao ny zavatra zay tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Hatramin'ny fahakeliny Samuel raha naterina tao amin'ny tempoly izy, natokana ho an'i Jehova, dia zao ny fidin'Andriamanitra tamin'ny fomba manokana izy, ary voalaza fa Samuel dia nandeha araky ny lalàn'Andriamanitra. Ka ahoana moa ny eritreritantsika hoe amin'ny fahafatesany indray izay hanao zay zavatra zay tena mifanoitra amin'ny zavatra efa voararan'Andriamanitra. Ka izao ary Samuel ve zany izy ity. Dia ho hitantsika indray zany eo amin'ny andininy 14 rehefa nanontaniana, andininy 17, nanontany Saul hoe fa iza moa no hitanao? Ary hoy ny mpanjaka taminy, aza matahotra fa ianao no aza matahotra fa inona no hitanao? Ary hoy raha vehivavy tamin'ny Saul, Andriamanitra miakatra avy amin'ny tany no hitako. Zany hoe zany ilay vehivavy manao tsindrin-javatra eto hoe ohatra ny mahita n'Andriamanitra ozy izy miakatra avy amin'ny tany. Hoe Andriamanitra zany no ohatra ny hoe hita, tsy Samuel zany, tsy Samuel, tsy olona no hitany tamin'ny voalohany eto. Dia zay vao notenenina izy hoe ary izy taminy manao ahoana no endriny, ohatrany hoe Andriamanitra manao ahoana ny endriny. Lehilahy antitra no miakatra sady mikapoty izy, ary fantatry Saul
fa Samuel izay nondrika ary dia nondrika tamin'ny tany izy ka nikoka. Ka izao ary zany araka zany zavatra zany ny zavatra hitan'ilay vehivavy dia toa hoe toatran'ireo Andriamanitra. I Saul ve Samuel manko Samuel ve dia tahaka an'izany. Voalohany indrindra aloha tsy mandray anjara amin'ny zavatra tahaka an'izany i Samuel, satria izy dia lehilahy izay manana ny fahamarinana tokoa. Ka ny hita eto zany araka ny hita eo dia iza zany vakitsika indray ny andininy fa 40, ny andininy fa 20 sy ny andininy fa 120. Inona moa ny vokatr'izay zavatra izay? Neto ve inona ny vokatry ty hoe ty famangina ity? Kanefa mialohan'izany dia andeha raisitsika aloha le ry amin'ny mpitoriteny. Ao amin'ny mpitoriteny toko 5 ny andininy fa 5 efa nivakitsika teo le izy fa io no manazava amintsika hoe ahoana no azahoana mamahany zao ohatrany zavatra toa mifanohitra amin'izao. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba mifanohitra na oviana araka ny voalazantsika. Ao amin'ny mpitoriteny toko 5 ary toko 5 ary ny andininy fa 5 vakitsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Andininy fa 5 toko 5 ny andininy fa 5 zany hoe eto zany lazaina eto hoe fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona ary tsy misy ary tsy manana valim-pity intsony izy fa adino ny fahatserovana azy. Ny andininy fa 9 na ny fitiavany na ny fankahalany na ny fialonany dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambanin'ny masoandro izy. Zany hoe zany zavatra roa ny voalaza ny tenin'Andriamanitra eto. Zany hoe ny maty tsy mahalala na inona ary mazava ho azy fa tsy manana anjara intsony. Zany hoe ity voalaza eto io zany dia mifanohitra amin'izay voalaza izay. Voalaza eto toa ohatrany hoe malala na inona indray i Samuel taminany, ary voalaza eto koa ohatrany mifanerasera amin'ny velona izy. Dikan'izany zany dia zao miangona amin'ilay hoe fahavetavetana izy eo anatren'Andriamanitra ny fanaovana zavatra ohatran'izao, ary ny Baiboly dia milaza manao hoe tsy afaka mifanerasera amin'ny velona intsony ny maty, ary ny maty dia tsy mahalala na inona. Dikan'izany zany dia zao ity reto olona roa reto, i Saul aloha zany dia efa niala tamin'ny Andriamanitra. Ilay vehivavy zany dia efa mpanompo an'ny Satana. Koa ny vokatr'izay zavatra zay dia mazava ho azy fa arak'ilay fampianarana izay efa nianarantsika tamin'izay fa ny devoly dia manova ny endriny izy mba ho tahaka ny anjeliny mazava. Ary ny vokatr'izay zavatra izay, vokatry ty famanginana atao ty, nisy vokany tsara ve le izy. Ny andininy fa 9 miverina any amin'ny Samuel voalohany isika hoe nanahoana le izy, satria amin'ny alalan'ny hoe vokatra ihany nanahoana ny vokatr'izay zavatra zay, mba nahomby ve le izy, nitondra fitahiana ve, nitondra fahasoavana ve, natonga ny Saoly nanatona an'Andriamanitra ve izao zavatra izao. Andraso ary vakitsika ny ao amin'ny Samuel voalohany toko 20, ny andininy fa 9 izao ny voalaza eto. Ary andininy raitsika avy hatrany ny andininy fa 20 sy fa 120. Dia lavo ny ampatra tamin'ny tany niaraka tamin'izay Saoly, ka raiky tahotra indrindra no niteny Samuel, sady efa tsy nisy hery intsony izy, sady tsy nihinan-kanina indray andro sy indray alina manintsitra. Ka le Samuel zay voalaza eto zany dia tsy izy io akory fa endrika izay ampiasain'ilay ratsy, maka ny endriky Samuel zany ilay ratsy mba azahoana voamaika mampihitsika lalina dia lalina amin'ny lavaka ny amin'ny Saoly izany. Koa raha izany zany ny zavatra hita eto dia zao
zavatra voararan'Andriamanitra ka tsy Samuel zany ny voalaza eto fa ilay ratsy io, ilay ratsy zay manova ny endriny ho taka ny endriky ny anjely ny mazava. Koa mazava arak'izany zany fa tsy misy fanoerana ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra dia manazava. Io zany dia profo maneho lay voalaza tamin'ny tapabolany androany manao hoe maka ny endriky ireo izay olona efa nodimandry i Satana. Tadiditsika lay tantara lay zazalahy moa zany fa lay miaramila niady tany Frantsa ary nieritreretina hoe efa maty izy dia nandeha nanatona an'ireny médium na ireo zay mpiantso ny maty, mpiantso ao velo ny vadiny ary dia nantsony lay mpiantso ao velo izany vadiny izany dia niresaka teo kanefa tsy maty akory i vadiny io fa ny devoly no naka nanova endrika niova hevitra nanova endrika tahaka ny devoly tahaka ny olombelona tamin'ny fahavelony zany dia indro fa vao hita teo ny tena lainga be napoaka ny devoly. Koa dia zay zany no anazavantsika aniny nanazavany ny tenin'Andriamanitra. Andeha indray isika akandininy anankiray ao amin'ny Filipianina. Ao amin'ny Filipianina nohon'ny fotoana andraso tonga dia alefatsika aloha ny ao amin'ny Lioka toko 412 ny andininy 712 ka hatramin'ny andininy 130. Misy fanambarana ao izay ohatrany tena mifanohitra amin'izay voalaza tamin'ny tapabolany androany. Inona indray ny voalaza ao amin'io Lioka io? Lioka toko 412 no jerevantsika. Lioka toko 412 ny andininy 712 ka hatramin'ny andininy 130. Eto zany dia ahitana ny amin'ny fanoharana ny andininy manomboka zany hoe amin'ny toko 712 ity manomboka amin'ny andininy 110 dia efa milaza ny amin'ny fanoharana Jesosy Kristy. Ka eo amin'ny andininy 712 ry havana dia misy zavatra ohatrany mahagaga. Zao le voalaza amin'ny andininy 712 eto hoe ary hoy koa izy taminy manapa tanàna 5 kosa ianao fa tonga kosa ny anankiray ka nanao hoe Lioka toko 412 Lioka toko 412 azafady Lioka toko 412 ny andininy 712 dia zao no voalaza. Nisy lehilahy manan-karena anankiray ny akanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika sady nanaram-pofatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Ary nisy olo malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilan'ny vavahadiny ary naniry mba hihinana zay latsaka avy amin'ny latabatr'ilay manan-karena izy fa ny alika kosa no avy ka nylelaka ny feriny. Ary maty lay malahelo dia nentin'ny anjely eo an-tratrany Abrahama ary maty koa lay manan-karena dia nalevina. Ary raha nijaly tao amin'ny fiainantsika izy ka niandrandra dia nahita ny Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany ary izy niantso ka nanao hoe ry Abrahama raiko mamindra fo amiko ka irao Lazarosy mba hanompokoa ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako fa fadiranova aho eo anatin'ity lehilahy ity. Fa hoy Abrahama anaka tsaroa fa ianao efa nahazo ny zava-tsoanao tamin'ny andro ny ainanao ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy. Ko ankehitriny izy no ampifaliana aty ary ianao kosa ny fadiranova. Ary mihoatra noho izany rehetra izany misy tevana makadiry ajadona eo anelanelantsika
mba tsy ho afamita ankeny amin'ny eo izay te hiala ity, ary tsy ho afamita ankaty aminay izay endy. De hoy izy, mangataka aminao ary aho ry raiko, mba ireo Lazarosy akany amin'ny tranony raiko, fa manana rahalahy 5 aho, mba ilaza tsara amin'ny fandrao mba ho tonga ty amin'ny ty fijaliana ity koa izy. Fa hoy Abrahama taminy, manana ny Mosesy sy ny mpaminany izy, aoka hiaino izy ireo. Fa hoy kosa izy, tsy ry Abrahama raiko, fa raha misy miala amin'ny maty ankany aminy de hibebaka izy. Fa hoy Abrahama taminy, raha tsy miaino any Mosesy sy mpaminany izy de tsy ety ino izy na dia misy mitsangana amin'ny maty aza. Io zany dia ohatra ny misy fanambarana hoe ny maty zany dia mbola velona ary afaka miresaka izy ireo, ary ohatrany hoe miresaka mihitsy aza ny avy any an-danitra, ny any an-danitra sy ao amin'ny elo mirehetra afo. Zany hoe eo zany no hita hoe miresaka izy ireo, ohatrany misy karazana fampirarana atao, ohatrany hoe négociation atao amin'ny ireo zay efa any an-danitra sy ireo zay mbola zay efa ao amin'ny afobe araky ny voalaza eto. Inona ary ahoana ary no anazavana an'izany? Aoka tsy adinontsika fa fanoharana ity voalaza ity, fanoharana izy io. Ka mialohan'io de misy fanoharana efatra zay lazain'ny Baiboly. Inona daholo ireo fanoharana ireo? Araky ny hita amin'ny eo aloha eo dia ao aloha le hoe le ondro very, fanoharana ny amin'ny ondro very eo alohan'izay. De eo le fanoharana ny amin'ilay lay farantsa kely very. De eo koa le fanoharana momba n'ilay zanak'adala. De eo koa ny fanoharana amin'ilay mpitandrina raharaha ratsy fanahy, mpitantana fananana ratsy fanahy. Efatra zay ny fanoharana eo. De ny fahadimy ity fanoharana izay lazain'i Jesosy ity de ny amin'ny fanoharana ny amin'ny Lazarosy sy Abrahama. Koa raha mandinika an'io zany tsika dia tokony hanaraka n'ireo fitsipika mifehy ny fanoharana. Ny fanoharana dia natao zany mba andraisana lesona ara-panahy. Zay zany le fanoharana eto. Ohatra ny am'le fanoharana voalohany, ny am'le hoe fanoharana voalohany de ny am'le hoe le ondry very, sarotra ny andraisana hoe raisina ara-bakiteny daholo ny zavatra rehetra amin'ny fanoharana. Ohatra isika zany dia aseo am'le hoe ondry. Zany akory tsy milaza hoe de anana volon'ondry isika, raisina ara-bakiteny na hoe mandeha tongotrefatra isika. Zany hoe misy zavatra zany zay tsy azo raisina ara-bakiteny amin'ny fanoharana. Ohatra ny amin'ny hoe fanoharana ny amin'ny farantsa, be dia be ny zavatra zay tsy azo raisina ara-bakiteny zany zavatra zany. Fanoharana ny amin'ilay zanak'adala, fanoharana zany hoe ny lesona zany ny tsoahana. Ka Jesosy Kristy eto dia mampiasa tantara izy zay fantatry ny be sy ny maro mba andraisana lesona, ampitana fampianarana. Zany koa tsy milaza hoe raisina ara-bakiteny daholo ny zavatra voalaza eto. Ka inona ary zany no azo lazaina eto? Mazava ho azy zany fa tsy azo raisina ara-bakiteny le tantara eto, satria voalaza hoe ny maty zany de ireo maty dia eo an-tratran'ny Abrahama. Eo an-tratran'ny Abrahama raha raisina ara-bakiteny zany zavatra zany de zao tena mila manana tratra ngezabe zany Abrahama mba azahoana misakambona n'ireo olona rehetrarehetra izay maty, tsy azo raisina ara-bakiteny zany zavatra izany. De eo koa le hoe miresaka ny efa any an-danitra de miresaka amin'ireo izay efa very. Raha izany zany lanitra de tena fadiranovana, satria eritrereto ange raha ohatra zany misy ray aman-dreny
izay izy efa any an-danitra any an-danitra dia ny zanany very dia ao amin'ny afo be mafy zany zavatra zany dia mifampiresaka io izy mianaka anahoana re raha raisina ara-bakiteny zany zavatra izany zany hoe zany ity dia tena fanoharana le izy ka ny zavatra zay raisitsika eto zany dia hoe inona daholo ny lesona tsy azo raisina ara-bakiteny daholo zany ny zavatra rehetra eo amin'ny fanoharana fa ny lesona izay azo soana amin'izany no raisitsika ka andeha ary ho raisitsika ny lesona izay raisina amin'izy ity ny lesona voalohany izay hita eto dia izao araky ny fampianarana araky ny fampianaran'ny jiosy zany hoe fampianarana miely zany dia zao ny fananakarena dia mariky ny hoe fankasitran'Andriamanitra fa rehefa mahantra zany ny olona dia ny elan'Andriamanitra izy zay ny fananakarena zany dia marika hoe tena ankasitran'Andriamanitra ary ny mahantra dia mazava ho azy efa ny elan'Andriamanitra dia nahitsiny Jesosy zay zavatra izay nahitsiny Jesosy zay amin'ny alalan'ity fanoharana ity nahitsiny Jesosy zany hoe ity lelam-panakarena ratsy fanahy ity manko zany azony tamin'ny tsy rariny io arena io kanefa mpanakarena izy ka tsy tokony ilazana zany hoe satria izy manakarena na dia nanao zavatra tsy mety aza na amin'ny fomba ratsy ny nazahoany an'izany arena izany dia efa ankasitran'Andriamanitra izy satria mpanakarena ary Lazarosy kosa satria mahantra izy na dia tao hoe niaina tamin'ny fahamarinana aza dia efa nilavin'Andriamanitra dia hoy Jesosy nampiasa n'io fanoharana io Jesosy manao hoe tsy zany tsy izay mpanakarena rehetra akory dia marina eo anatren'Andriamanitra daholo tsy izay mahantra rehetra akory dia efa nilavin'Andriamanitra avokoa na manitsy fampianarana zany Jesosy Kristy eto zay aloha zany ny fanitsiana voalohany dia ny fanitsiana ny fampianarana manaraka koa dia ny amin'le hoe zavatra misy elanelany be teo amin'ny le maty sy ny velona araky ny voalaza eto ka izao nisy fiangaviana mafy zany nisy fiangaviana mafy zay natao eto hoe andehana mba anirao olona iresaka amin'ireo rahalaky reo rahalaky 5 lahy reo fa izy ireo dia tsy mety miaino mihitsy dia hoy Jesosy hoe zao misy ny tenin'Andriamanitra sy ny faminaniana ao ka rehefa tsy miaino an'ireo zay dia efa zay zany amin'le izy zany hoe ny tiany Jesosy ambara zany eto dia zao tsy misy an'izany atao hoe chance na rehefa manapa-kevitra zany ny olona anankiray ka maty dia efa vita hatreo zany ny amin'ny safidiny tsy misy zavatra azo ovana intsony tsy misy zavatra azo ovana intsony rehefa maty ny olona anankiray dia efa voafaritra no avy ny mandrakizay na ho very izy na ho faty izy ka ny ataontsika zany amin'izao fotoana izao dia amintsika izao velona zao ihany no afaka manapa-kevitra fa rehefa maty rehefa indosy ny fahafatesana dia fa izay zany efa voafaritra no avy mandrakizay zay ny lazain'i Jesosy Kristy eto tsy misy azo ovana intsony rehefa tonga ny fahafatesana ny fiovana dia amintsika izay mbola velona izao ihany ka izany fampianarana izany dia fampianarana goavana izay tiany Jesosy ho nampitaina izany dia nylazainy eto ihany koa ny amin'ny hoe reto fariseo reto miresaka amin'ny fariseo manko izy eto ny amin'ny hoe tia mangataka fahagagana izy ireo ary hoy Jesosy hoe ahazo fahagagana ianareo fa le fahagagana zay nomeny dia ny fananganana any Lazarosy tamin'ny maty ka le ao amin'ny Jaona 1:12 ny 1:12 ka hatramin'ny 4:4 zany dia mampiseho ny amin'ny valiny hoe tena nao fahagagana
ka ny fagagana dia ny amin'ny hoe fananganana amin'ny maty. Dia natsangany Jesosy Kristy tokoa tamin'ny maty i Lazarosy mba anehoany izany hery lehibe zany. Lazarosy lay naman'i Jesosy io. Koa izao ary ny azo ambara amin'ity lafiny anankiray ity indray. Mazava zany fa fanoharana izy io ary tsy azo raisina arabaka teny. Ka ny lesona zay tiany Jesosy nambara fotsiny eto dia ny hoe aoka ilay fampianarana manao hoe ny fananan-karena dia marika mandrakariva ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra na ny hoe fankasitan'Andriamanitra. Na ny rena azo amin'ny tsy antony aza dia eken'ny jiosy hoe efa fitahiana daholo zany rehetrarehetra izany. Hoy Jesosy hoe tsy. Manaraka an'izany ny fahantrana dia tsy midika hoe efa nilavin'Andriamanitra zany olona mahantra izany, fa mbola tian'Andriamanitra izy ireny. Zay ny nahitsiny Jesosy. Ary manaraka an'izany dia zao, raha mbola velonaina isika dia zany ny fotoana izay tokony anapa-kevitra. Fa rehefa maty dia efa karazana efa voatomboka se efa vita hatreo, tsy misy azo ovana intsony. Zay zany ny lesona momba nity. Andeha indray akandininy anankiray isika. Andiny anankiray zay ohatrany mety manahirankirana. Ao amin'ny Filipianina toko voalohany. Filipianina toko voalohany ny andininy faha 2:20 sy ny andininy faha 3:20. Efa niraisitsika kely ihany izy io, kanefa andraso omentsika andininy misimisy amin'ity androany ity. Ao amin'ny Filipianina toko voalohany ny andininy faha 2:20 sy ny faha 3:20. Inona indray ny voalaza ao ry havana? Sao no fanambarana eto. Andeha hamaky ny baibolitsika isika. Tsara raha mandray ny baibolitsika isika mba azahoantsika miaraka manaraka an'izany fampianarana izany. Filipianina toko voalohany ny andininy faha 2:20 sy ny faha 3:20. Ny apôstôly Paoly eto zany dia toa ohatrany milaza hoe ohatrany tonga dia mankany an-danitra izy. Zao ny voalaza andininy faha 2:20. Fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azahoako tompony. Kanefa raha ny ovelona amin'ny nofo no avokaran'ny asako dia tsy hitako izay hofidiako, fa sanganena eo anatren'izy roa maniry ala ka ho ao amin'i Kristy satria tsara lavitra izany. Kanefa kosa ny toetra amin'ny nofo no mahasoa anareo kokoa. Eto zany ahoana lay voalazany amin'ny hoe ny fahafatesana zany dia ohatrany tonga dia mankany amin'ny tompo. Tsy toa mifanohitra ve izany? Tsy ariavana. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy mifanohitra velively, tsy manohitra velively izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ka ahoana ary no azahoana manazava nyty andininy ity mba hifanaraka amin'izay voalaza momba ny maty manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Ny mahafinaritra ry havana dia zao, ny baiboly ihany no manazava ny baiboly. Raha misy andininy sarotra dia azavain'ny andininy hafa izany dia lasa mahazava ny tenin'Andriamanitra. Koa izao ary, ahoana no azahoantsika milaza ny amin'izao zavatra izao? Raha isika aloha ny ao amin'ny Tesaloniana voalohany, efa nivakitsika tamin'ny voalohany zany. Ao amin'ny Tesaloniana voalohany toko faha-4. Tesaloniana voalohany toko faha-4 dia ilazana fa modimandry, zany hoe maty, ny maty, matory ny maty. Zay angamba no azontsika amin'inana azy avy hatrany, matory ny maty. Ary voalaza raha isika avy hatrany ry amin'ny Korintianina voalohany. Korintianina voalohany toko 15 ka ny toko 15 ny andininy faha 2:50 ka hatramin'ny andininy faha 4:50. Inona indray ny voalaza ao mba entina anazavana an'izany? Korintianina voalohany toko 15 ny andininy faha 2:50 ka hatramin'ny andininy faha 5:50. Vakitsika
amin'ny anaran'ny tompo izany. Hoy ny voalaza, indro zava-miafina no ambarako aminareo. Tsy ody mandry avokoa isika rehetra, fa vetivety toy ny ray mpimaso rehefa maneny ny trompetra farany, dia ovana isika rehetra ka ho tsofina ny trompetra ary ny maty atsangana tsy ho lo intsony. Ary isika ovana fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety lo ity, ary mitafy ny tsy fahafatesana ty mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levina. Ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fanembonanao? Izany hoe araka ny voalaza eto zany dia matory ny maty, ary mbola miandry ny fitsanganana amin'ny maty izy. Koa ny apôstôly Paoly eto zany dia milaza manao hoe mahasoa ny fahafatesana ozy izy raha ohatra ka tsy maintsy hifidy azy ao, dia aleko ny fahafatesana amin'izay fotoana zay tonga dia mankany amin'ny Kristy avy hatrany, ka miala amin'izao fahoriana, amin'izao kapoka sy fanenjena sy ny rehetrarehetra izao. Fa hoy Paoly hoe kanefa no ny antony hoe ny asa mbola tsy vita, no ny antony mbola tsy vita dia zao aleko ihany aloha miafy eto. Fa raha izany no asaina misafidy dia aleko ny fahafatesana misy tombony kokoa, satria amin'izay fotoana zay tonga dia mivantana makany any amin'ny tompo dia tsy misy an'izao fahoriana izao intsony. Ahoana moa ve mifanohitra amin'ny voalazan'ny Baiboly izany? Tsy ariavana, satria zao ny fahafatesana dia oharina amin'ny torimaso. Rehefa matory zany isika, efa nambarantsika kely ihany zay tamin'ny tapabolany androany dia zao, izany fotoana zany dia tsy tsapa. Misy ny olona zay tena lalina dia lalina mihitsy ny torimasony, ka izao na misy olona mihira aza ao amin'ny efitrano ao dia tsy henony. Fa misy kosa sasany raha vao mipika kely fotsiny, na misy mihetsika kely fotsiny dia efa taitra izy, marivo dia marivo ny torimaso. Fa ny sasany dia lalina ny torimaso. Fa misy koa torimaso zay tena lalina dia lalina mihitsy, dia ny koma. Koma dia torimaso lalina, ary misy araka ny voalaza dia ndray misy koma lava dia lava mihitsy, lava dia lava. Ny matetika efa hita aloha mazana dia mety herinandro na tapa-bolana na misy ray volana mihitsy aza ao anatin'ny koma le olo. Izany hoe matory. Dia zao rehefa mifoha izy dia tsy fantany hoe efa ray volana izy ny tao anatin'izany koma zany. Ray volana. Jerena fotsiny ny calendrier, ay efa ray volana. Ny fahitany azy dia ohatrany tsisy. Ka izao ny olona ao anatin'ny koma dia mbola mitempo ny fony. Fa ny maty kosa dia zao tsy misy fo mitempo intsony. Fa efa mijanona daholo ny organisme rehetrarehetra, ny organe rehetrarehetra dia efa mijanona daholo, na ny fo aza dia tsy mitempo intsony. Izany hoe zany raha ny amin'ny olona maty io dia zao, raha ny olona ao anatin'ny koma tsy mahatsapa ny halavan'ny fotoana, dia manahoana moa zany ny olona zay tena ao anatin'ny koma tanteraka fahafatesana mihitsy, dia tsy misy fotoana zany, tsy misy ny fotoana. Ka mazava amin'ny apôstôly Paoly zay zavatra izay, satria izy ihany ene no milaza ary amin'ny Korintiana 1:12, izy ihany ene no milaza ary amin'ny Tesaloniana 1:4, fa ny maty dia matory. Ka ny dikan'izay zany dia zao, ny olona zay maty ao amin'ny tompo dia zao ny fandeny. Mikipy ny masony. Amin'ilay olona manodidina dia misy ny fotoana manasaraka ny hoe fahafatesana sy ilay fitsanganana amin'ny maty. Fa amin'ilay olona maty kosa dia tsy misy fotoana na dia kely aza. Tsy misy fotoana. Fa izy ilay mikipy iny ny masony
tefa misokatra ao anatin'ny segondra ndikan'izany zany de zao raha mitsika velona zao ihany mbola ao anatin'ny ady mbola ao anatin'ny fahoriana ao anatin'ny zavatra maro samihafa vokatry ny coronavirus ny zavatra maro isan-karazany fa izao rehefa maty isika de zao tsy misy zavatra tsapatsika intsony fa amin'iny fotoana zay ikipizany mason'iny ny olona zay maty amin'ny tompo de misokatra izy ka hoy Paoly hoe mahafinaritra any andeha amin'izany fanandramana zany satria raha miatramiko zany fantatro fa maty ao amin'ny tompo raha miatramiko zany de tonga de misokatra ny masoko de tonga de ao amin'ny tompo zany zany hoe am'le maso mikipy iny zany rehefa misokatra le maso de io Jesosy efa avy amin'ny raonlanitra izy no hita ka zay zany ny fanambarana amin'ity Filipianina ity ka tsy manotra zany io fa vao maika aza manamarina ny amin'ny hoe ny maty de tena maty mihitsy zay zany no azo ambara tamin'ity androany ity ka raha mbola misy andininy hafa izay to mifanoitra de fa hitatsika ohatra ihany zay nomentsika izay fa tsy misy aza amin'ireo andininy na to mifanoitra azy ay rehefa tena azavaina amin'ny tenin'Andriamanitra de mazava izy fa ny maty de tena maty tokoa miandry ny fitsanganana amin'ny maty ka izao ry havana ny zavatra mahafinaritra zany de zao mitondra hery atsika izany tamin'ny raha maty ny ramatoa vadiko Denise ho an'izay malala dia mafy de mafy le izy satria zany hoe mamoy andefomandry zany de tena mafy maro ny zavatra efa natreko fa io no anisan'ny tena mafy indrindra de zao jery izy teo rehefa maty zany izy de jereko ny vatana mangatsika de teo aho zany petraka amin'ny fanontaniana tao amiko hoe tena mino ve aho ny fampianaran'ny Baiboly hoe matory izy io miala sasatra izy io vavaka tamin'Andriamanitra ary nomen'Andriamanitra hery ino an'izany fa matory izy miala sasatra ary mbola ifohy indray de nitondra hery lehibe ho azy nitondra fampiononana ho azy fa matory izy ary mbola iaona indray ka izao ny fampianarana momba ny maty ao amin'ny Baiboly de fampianarana mitondra fanantenana izany ho an'ireo izay manolotra ny tenany ho an'Andriamanitra de zao tsy hijaly izy fa matory miandry ny fitsanganana amin'ny maty ary miaraka amin'izay zavatra izay de zao misy fanantenana ka ny fahafatesana zany de tsy tompony teny farany fa Andriamanitra ny tompony teny farany fa rehefa miankina amin'Andriamanitra isika rehefa manolo tena ho an'i Kristy isika de zao na maty isika na velona isika ary zao ny voalaza ny talohan'ny nafatesana de zao nge ozy izy angamba eo amin'ny 2 volana tsy afatesany teo zao ozy izy ny zava-dehibe ozy izy de zao ny zava-dehibe de ny hoe ho ao amin'ny Kristy na maty ozy izy na velona de zao ny zava-dehibe dia ny ao amin'ny Kristy zany ny lazainy ary dia zany ny zavatra tao an-tsainy ka mino afa mbola iaona aminy indray ary zany ny fanantenana lehibe miala sasatra ka ho an'ireo afatsika izay maty miala sasatra izy ireo amin'izao fotoana izao ary isika koa de tokony hanolo tena ho an'Andriamanitra isika ka atonga ny fotoana izay afatesantsika raha mbola maharitra ny andron'ny tany de mba maty ao amin'ny tompo isika de miala sasatra de mbola hitsangana indray ho amin'ny fiainana mandrakizay fa raha sanatria kosa tsy manolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra isika dia mazava ho azy fa ho very isika ary de ho faty mandrakizay ka fanantenana zany ka raha mbola velonaina isika
izay le voalaza ny fanoarana momba ny Lazarosy de zao am'izao fahavelomantsika zao ihany no zao tsika manapa-kevitra fa rehefa maty de tsy misy fanapa-kevitra azo atao tsony, tsy misy fanovana azo atao tsony fa efa mipetraka zay ka raha de ny mbola velonaina zany de aoka nolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra isika ary dia na maty aza de mbola hitsangana indray miala sasatra. Zay zany no azo ambara. Mbola misy andininy sasatsasany zay mbola mila fotoana azo no azahoana mandinika an'izany fa efa nidinina daholo reo fa ny zavatra hita de zao vao maika manamafy azy fa ny maty de matory ary mbola miandry fitsanganana amin'ny maty. Zay zany averina any amin'ny Dr. Abel ny fitenena. Saotra indrindra pastorany amin'ny fampianarana zay noraisina androany teo ary mino fa volokony mino fa petraka fanontaniana zay manetikelika ny saitsika momba ny zavatra io. Misy fanontaniana eto asa azo valiana, fanontaniana vitsivitsy. Voalohany dia ny hoe raha matory fanahy dia ny olona ve zany tsy mety ho lasa any paradisa direct ohatran'ilay olon-dratsy teo amin'ny hazo fijaliana araka voalaza amin'ny Luc toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny fahaefatra amby efapolo. Ny amin'ny fanoarana ny amin'ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana io. Io angamba ny vaky no mba mety ho voavalitsika amin'ity androany ity. Tsara de tsara le fanontaniana tompoka ary misaotra ny nametraka ny fanontaniana. Eto zany dia fatatsika le tantara hoe tsarovy aho izy ilay jolahy anankiray rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. De inona navalin' Jesosy amin'ny andininy fahafiry le izy? Inona navalin' Jesosy andininy fahafiry? Andininy fahatelo amby efapolo io indrindra. De hoy Jesosy ary hoy izy Jesosy tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. De hoy Jesosy taminy lazaiko aminao marina tokoa anio ny onanao amiko any paradisa. Zao zany ohatrany manotra ny filazana ny amin'ny fanambarana ny amin'ny hoe ny maty zany dia maty. Ka ny Baiboly dia manazava, ny Baiboly ihany no manazava ny Baiboly. Ka rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nilaza izy manao hoe aza manendry hafa mbola tsy nakany amin'ny ray ny paradisa manko dia nitoerana zay misy an'Andriamanitra. Tsy zay zany le paradisa de nitoerana misy an'Andriamanitra. Dia Jesosy zany raha mandika sika ary amin'ny Marka toko fahaenina amby folo, ao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo mikasika ny amin'ny nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty dia niteny tamin'ny Maria Magdalena izy manao hoe aza manendry aho izy fa mbola tsy nakany amin'ny ray aho. Zany hoe mbola tsy nakany paradisa zany izy. Mbola tsy nakany paradisa izy. Ka ahoana? Ohatra mifanohitra manotra ny tenany zany Jesosy Kristy teo hoe ohatra ny nampanantena santoka zany izy an'ilay jiolahy teo ambony hazo fijaliana hoe anio. Zany hoe amin'ny andro zoma zany nafatesany anio mihitsy dia iona amiko any amin'ny paradisa ianao. Ahoana indray izy ny alahady maraina tamin'ny tsanganany hoe mbola tsy tany amin'ny paradisa, mbola tsy niona tamin'ny ray aho. Ahoana ary? Misy fanoherana ve zany zavatra izany? Zao ry havana, ny Baiboly dia tsy mifanohitra. Zany hoe zany andeha hodinitsika aloha ity voalaza amin'ity andininy fa efatra amby telopolo ity. Zany hoe telo amby efapolo. De hoy Jesosy taminy lazaiko aminao marina tokoa
anio no iaonanao amiko any am-paradisa. Zany hoe araky ny tantara de ity ny faingo, zany hoe ny faingo sy ny ponctuation sy ny rehetrarehetra dia taty orina efa anjato taona ny taty orina vao napetraka amin'ny baiboly. Zany hoe ny toko, ny andininy sy ny faingo rehetrarehetra, ny ponctuation dia aty efa anarivo taona ny zay vao napetraka izany. Koa izao zany lay ponctuation zay apetraka eto no azahoana mamahany zay, satria zany Jesosy zany tsy hoe tsy milazany marina izy eto, aiza izy ohatrany hoe anio andro zoma amin'ny hafatesana izy hoe miaona amiko any paradisy ianao, hoe nanome toko mihitsy hoe aza matahotra fa anio ihany ianao dia any paradisy. De ahoana indray izy milaza amin'ny Maria hoe aza mbola manendry hafa mbola tsy tany. De ahoana ny dikan'izany zany jerevantsika ny eo amin'ilay hoe jerevantsika zany eo amin'ilay ponctuation. Ahoana ary zany no mety fandehanizy ity? De zao ihany ny vahaolana andeo jerevantsika ny ponctuation, azahoana mandrindra n'izay tenin'i Jesosy anankiroa zay, lazaiko aminao marina tokoa. Eto zany raha jerena ny ponctuation, le hoe anio ao zany no ahitana ny vahaolana. De ahoana andraso ange raha ampanarana ny tena izy zany le ponctuation de zao manazava azy, lazaiko aminao marina tokoa anio iaona amiko any paradisy ianao. Zay zany le izy vao mety hoe milaza aminao anio. Amin'ity androany ity de manizingizina fa ianao io de iaona amiko any amin'ny fanjakan'ny lanitra, ho voavonjy ianao io. Zany hoe rehefa maty zany io jolahy io de zao mbola matory indray izy, de mbola miandry amin'ny fitsanganana amin'ny maty indray izy. Zay zany no manazava an'izy hoe lazaiko aminao marina tokoa anio. Ary zao ange amin'ny teny ny ponctuation de afaka manova zavatra na eo amin'ny fiainana andavanandro azy, manomeza ohatra anankiray ange, ohatra hoe asa raha vao miova fotsiny ny faingo de miova tanteraka ny dikan'ny fehezanteny, maro zany sady tsy marina. Ka izao zany ny vahaolana amin'le izy mba mampirindra ny tenin'i Jesosy anankiroa de zao. Jesosy zany tsy nampanantena azy hoe iaona aminy any amin'ny paradisy izy amin'ny fotoana io, satria na ny tenany aza mbola tsy nankany na tamin'ny andro fahatelo aza. Fa ny fampanantenany kosa de zao, androany de milaza aminao marimarina tokoa fa ianao de ho voavonjy. Ka dia rehefa maty zany ho faty izy io de hitsangana amin'ny maty ary dia iaina miaraka amin'i Jesosy Kristy any amin'ny paradisa amin'izay fotoana izay, amin'ny fotoana ny fiaviany fanondrony any zany no iandrasany izy. Zay no valiny azo amahana an'izay. Saotra indrindra ray aman-dreny paster amin'ny hafatra mino afa ilay sosokevitra milaza hoe na maty isika na velona dia aniza isika ao amin'ny Kristy. Tsy tokony atao antsika fahafatesana fa maninona mety ho fotoana fohy voalaza teo dia hitsangana ny olona zay nodimandry dia tsy mahatsiaro koa izy nodimandry fa vao misoratra amin'ny masony de inona no hitany? Jesosy Kristy eny amin'ny rano lanitra. Zavatra vetivety foana izany. Mino aho fa tsy tokony hisy atao antsika ny amin'ny fahafatesana. Fa na maty isika na velona dia misy fiandohana vaovao. Ary anisan'izay koa ngamba ilay teny raha maty Lazarosy dia natsanga Kristy tamin'ny maty. Jesosy tsy nilaza manao hoe Lazarosy any an-danitra ianao midina. Ao anao sisy voa ao amin'ny fasana ianao mahatsy Lazarosy. Vao izy sokafana. Lazarosy fa maty de tsy niteny izy hoe zao ny tany an-danitra tany fa inona sisy? Dia natory tokoa izy. Ary fa finko fa vaovao mahafalo antsika mahatsapa fa tsy mijaly tsika raha toa ka modimandry fa miandry. Ary amin'ny sokatra masontsika dia izy hitantsika voalohany eo Jesosy Kristy sy ho avy indray ny amin'ny rano lanitra. Fampanantenana tsy misy toy izany, fifaliana tsy misy toy izany ary fahafatesana tsy tokony atahorana. Fahafatesana dia tonga izy dia famantentsika vahiona Kristy. Zay zany ny loha hevitra tamin'ny ity takariva ity isaorantsika ny pastor Paul Ratsara. Mino fa zavatra tena goavana ho antsika indrindra ho antsika malagasy ny amin'ny atao hoe makaisa
maty. Inona ny atao any maty. Ary zavatra baiboly dia mazava mitondra fampanantenana lehibe dia lehibe ho antsika. Amin'ny manaraka sika dia resaka zavatra anankiray indray hotohizana ny fampianarana momba ny amin'ny fomba fitsaboana ny aretina momba ny lamosina, back pain, douleur Lambert zany. Ary pastora dia mino avanana lohahevitra momba ny amin'ny fianakaviana izy amin'ny manaraka. Mino aho fa hahasoa antsika. Ahoana moa ny voalazan'ny baiboly momba ny amin'ny fianakaviana, ny amin'ny tokantrano. Moa tsy zay ve pasteur no ataontsika manaraka? Zay mihitsy, zay indray zany no lohahevitra dinintsika satria zava-dehibe tokoa ny fianakaviana ary iankinan'ny fiadanana na ny fahasahiranana eo amin'ny fiainana izany. Koa jerevantsika indray ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra momba ny zany atao hoe fianakaviana sambatra, fianakaviana miaina ao anatin'ny firindrana sy ny fiadanana. Ahoana no azahoana manatanteraka an'izany? Inona ny torohevitra izay omeny baiboly momba izany? Ka moa afaka mamarana fotoana amin'ny alalan'ny vavaka ianao pasteur tsara. Dia manadisika zany afaka tapa-bolana zany dia iona indray isika mianakavy andinika ny amin'ny hoe fianakaviana sambatra ara-baiboly. Eny ary, hiaraka anondrika ny lohantsika hivavaka isika. Ray malala tsara indrindra zay any an-danitro, misaotra anao zahay satria manome fanantenana tokoa ianao. Ary ianao tokoa dia manana ny fiainana, koa raha mbola miaraka aminao koa zahay, dia tsy matahotra izahay na velona na maty satria eo am-pelatananao mandrakariva. Ary raha tratra ny fahafatesana dia matory ao aminao ary mbola ifondray. Koa matoky izahay fa izany lesona izany dia hiteraka fanantenana ho an'ny tsiraray avy. Ary tonga anay ihany koa heritreritra fa amin'izao fahavelomana zao ihany no azahoana manapa-kevitra. Fa rehefa maty dia tsy misy zavatra sovana intsony. Koa dia matoky izahay fa hitantana anay tokoa ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia misaotra antsika rehetra tafahoana tamin'ity takarivo ity tafandrimandry avokoa. Mino aho fa mbola ho avy ireo namana izay anatevi-darana eo amin'ny fandalinana rahatsoratra masina izay ataontsika. Veloma daholo. Sono Pastero. Velome.